Mbola ampitomboana ao amintsika rehetra ny riavana ny fiadanana sy ny famindrampo avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Manona ny fahasoavan'ny tompo ho amin'ny mpianakavin'ny sampana sekoly Alahady manomboka amin'ny birao ianareo mpiandraikitra ary ny mpianatra sy ny ray aman-dreny rehetra. Ny salamo fahavalo no iarahantsika amin'ity Toriteny Alahady faharoa atao anatin'ny volana Desambra sady Alahady faharoa amin'ny advento ity. Ary dia ny fanahin'ny tompo ampahitantsika zava-mahagaga ao amin'ny lalàny indray. Inona moa ny olona? Izany no fanontaniana ahitam-baliny ato amin'ny salamo fahavalo. Inona moa ny olona? Ny valiny dia atao amin'ny salamo fahavalo. Raha betsaka ny manontany fa tsy mahita valiny. Misy ny zanak'olombelona variana amin'ny fikarohana dia manadino ny mitady an'Andriamanitra ao anatin'izany fikarohana. Ny vali teny hoe inona moa ny olona izany. Misy ny zanak'olombelona tena mirere mahavita zavatra mihoatra ny olombelona tahaka azy, resin'ireny zava-bitany ireny dia manao tsinotsinona an'Andriamanitra mpamorona. Mahavita zavatra dia manao tsinotsinona an'Andriamanitra mpamorona. Ny bokin'ny salamo ry havana dia boky nkira fampiasa ny mpivavaka jiosy, ary ireo tononkira 500 ao amin'ny bokin'ny salamo dia voatsinjara araka ny sokajiny avy. Misy salamo fitarainana, misy salamo fibebahana, misy ohatra ny salamo fiderana, tahaka an'izay sokajy misy ny salamo fahavalo. Fa ao amin'ireo salamo fiderana indray misy ny salamo fahavalo dia mbola ahitana hoe ireto salamo fiderana ireto dia fanao amin'ny fotoan'ny piravoravon'ny fiangonana. Ireto salamo fiderana ireto dia fanao amin'ny vanim-potoana tahaka izao. Koa ity salamo fahavalo ity dia salamo izay fampiasa ny mpivavaka jiosy amin'ny taom-baovao ary fanaony koa tononkira-panafanaony rehefa mametraka mpanjaka eo amin'ny seza fiandrianany. Rehefa tonga ny taona vaovao dia anisan'ny tononkira iraina ny salamo fahavalo. Rehefa misy mpanjaka apetraka amin'ny seza fiandrianany dia iraina koa ny salamo fahavalo. Arak'izany ity salamo ity dia miantso ny mpivavaka mba hitodika amin'Andriamanitra ilay tompony fahefana. Ity salamo ity koa dia miantso ny mpivavaka hitodika amin'Andriamanitra ilay mandresy ny fahavalony. Todika amin'Andriamanitra ilay tompony fahefana manoloana ny tontolo izay nohariny, mitodika amin'Andriamanitra ilay tompony fandresena manoloana ny fahavalo izay mipetraka any ambany tongony. Ndeha ary sika amalo ny fanontaniana hoe inona moa ny olona. Eo amin'ny salamo fahavalo andiny ny fahefatra no misy izany andalan-teny izany. Inona moa ny olona? Voalohany, ny olona dia mpankalaza an'Andriamanitra ilay tompony fahefana. Ny olona dia mpankalaza an'Andriamanitra ilay tompony fahefana. Eo amin'ny andininy voalohany sy ny fahasivy izay andalana manomboka ny salamo ary mamarana ny salamo, miverina indroa izy ato amin'ity salamo fahavalo ity. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: Jehova tomponay eo, endre ny voninahitry ny aranao amin'ny tany rehetra. Jehova tomponay eo, endre ny voninahitry ny aranao amin'ny tany rehetra. Iza moa ny olona? Ny olona dia mpankalaza an'Andriamanitra ilay tompony fahefana. Ny anarana hoe Jehova
tomponay la hoe tomponay dia tsy mba nampiarahana tamin'ny anarana hafa afa-tsy ny anaran'Andriamanitra ihany ao amin'ny soratra masina. Tsy misy mihitsy hoe ilay mpanjaka tahaka izao dia nampiana hoe tompo. Raha izany ny tany ivelan'ny fivavahana jiosy, ny mpanjaka dia nampiana hoe tompo, fa amin'ny fivavaka jiosy, amin'ny firenena jiosy, ny teny hoe tompo dia nampiarahana amin'ny anaran'Andriamanitra hoe Jehova, anaran'Andriamanitra ivavahany ihany, izany hoe ny Andriamaniny ihany ny tompo, fa tsy manana tompo afa-tsy ny Andriamaniny izy. Tompo manana fahefana sy fanapahana amin'ny vahoakany. Tompo azo anankinana ny fiainana manontolo. Tompo mitondra sy manapaka izao rehetra izao no ariny. Rehefa mametraka tompona ndraikitra ra-panjakana eo amin'ny toerany ny firenena anankiray, ny vahoaka amin'ny firenena anankiray, dia iny mpitondra iny no hobiana, te hafana. Vao miditra ny toerana izay anaovana ny fametrahana azy amin'ny fahefany sy ny seza fiandrianana dia mitehaka ny olona, manaja ny olona. Fa araka ny voalaza teo ity salamo ity dia iraina rehefa mametraka mpanjaka amin'ny seza fiandrianany, tsy izany ny tokony atao, fa ndeha hitodika amin'Andriamanitra ka ankalaza an'Andriamanitra. Indraindray koa ny zavaboary no ankalazain'ny olona fa tsy ilay nahary, dia manangana tompon-tsampy izy misy Andriamanitra, tsy manambava ka hiteny, tsy manatsofina ka hiaina, apetrany eo daholo izay karazana famirapiratana sy fahazavana, ilazana hoe io zavaboary io no Andriamanitra ivavahany. Ry havana malala, inona moa ny olona? Mpankalaza an'Andriamanitra lay ihany tompo ny fahefana ny zanak'olombelona. Mpankalaza an'Andriamanitra lay ihany tompo ny fahefana ny zanak'olombelona. Amin'ny vanim-potoana ny advento izay andrandrana sy homanana amin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny nahaterahan'i Jesosy mpamonjy, dia antsoina isika anao safidy, iza no mpanjakanao. Ary tsy hoe ny feno 12 taona mihoatra ihany, fa na dia vao ankizy kely azy dia antsoina hisafidy, antsoina hifidy ilay mpanjakana. Izany no advento, fiomanana amin'ny Krismasy. Avy Jesosy mpanjaka, vitao ny safidinao, ankalazao izy ilay mpanjaka ho avy. Fa tsy izany ihany, rehefa vita ny safidintsika tsirairay, na faran'izany olona indrindra sika tavavory eto, na ny zoky olona indrindra, dia apetrao eo amin'ny seza fiandrianana izy ka ankalazao. Na ny zandry olona indrindra na ny zoky olona indrindra dia ankalaza an'ilay mpanjaka, ilay tompony fahefana. Izany nambaran'ny mpitondra antsika tamin'ny 10 minitra teo, ny fankalazana an'Andriamanitra ao amin'ny Krismasy, ny fankalazana n'Andriamanitra noho ny fahaterahan'i Jesosy mpamonjy dia tsy adidy sy andraikitry ny ankizy ihany, fa ny olona rehetra manomboka amin'ny zandry indrindra ka hatramin'ny zokiny indrindra. Inona moa ny olona? Mpankalaza an'Andriamanitra lay tompony fahefana isika. Raiso ny safidinao, mandray an'i Jesosy ho mpanjaka ary mametraka azy eo amin'ny seza fiandrianany sy mankalaza azy. Tsy an'ny ankizy ihany izany, tsy an'ny sekoly alahady fotsiny, fa ho antsika fiangonana manontolo. Raiso ny safidy, ankalazao lay mpanjaka antsika eo amin'ny seza fiandrianany. Ny faharoa, inona moa ny olona? Mpankalaza an'Andriamanitra ho tompo ny fandresena ny zanak'olombelona. Eo amin'ny andininy faharoa sy ny andininy fahaenina tapany faharoa, hatreny amin'ny andininy fahavalo amin'ity salamo ity, dia misy foto-kevitra ny amin'izany hoe ny olombelona dia mpankalaza an'Andriamanitra ho tompo ny fandresena.
hoy ny soratra masina amin'ny andininy faharoa sy fahaenina tapany farany tsy amin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'ny Tompo, avy amin'ny vavany ankizy madinika sy minonona norenana hoery no ny mpandrafy anao mba hampanginanao ny fahavalo sy izay tamaly ratsy. Ny zavatra rehetra dia efa nataonao ambanin'ny tongony, dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra ary ny bibidia koa mba amin'ny voromanidina sy ny hazan-drano any an-dranomasina izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Ny olombelona dia tendren'Andriamanitra ho mpankalaza azy no izy tompony fandresena. Nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ny zavatra rehetra dia nataonao eo ambany tongony. Andriamanitra mametraka antsika olombelona eo ambany kely eo, fa ny zavatra rehetra izay noharian'Andriamanitra dia napetraka Andriamanitra eo ambany tongontsika. Izany ilay Andriamanitra tompony fandresena. Ao anatin'izany dia hoe miombina fandresena amin'Andriamanitra izasy anao ilay olombelona na kely na lehibe. Ny olona indraindray dia manaiky ho resin'ny zava-misy, ho resin'ny zava-misy manodidina ny fiainany, ho resin'ny zava-boary, baikony ny zava-boary, fa tsy mibaiko na mifehy ny zava-boary. Ny olombelona dia manjary mirefarefa amin'ny tany ny fisainany, ambakany biby izy. Ny olombelona mianan-kendry dia milaza rankizy, milaza ry sekoly alahady malala manao hoe afaka mivady angeny lehilahy sy lehilahy, vehivavy sy vehivavy, bado be ilay olombelona ankehitriny. Fa manontany Andriamanitra, manontany antsika koa eny amin'ny fiarahamonina eny, nareo ve efa nahita akoholahy manambady akoholahy na akohovavy manambady akohovavy? Izany no firefarefa ny fisainan'ny olombelona, lazainy fa afaka mivady ny lehilahy sy ny lehilahy, vehivavy sy vehivavy. Nefa Andriamanitra azy mbola manome fahendrena ny akoho, akoholahy sy akohovavy ihany, fa tsisy akoholahy sy akoholahy zany na akohovavy sy akohovavy. Mbola ambany noho ny fisainan'ny biby, ny fisainan'ny zanak'olombelona ankehitriny izay mivohy foto-kevitra lavy ny faharian'Andriamanitra, lavy ny soratra masina. Misy manam-pahaizan'izay nahavita sambon-danitra izy. Rehefa nahavita sambon-danitra izy dia nentiny niaraka taminy, niaraka tamin'izany sambon-danitra izany, niditra tao ny alika an'izay tena tsy foiny. Ary rehefa tany izy dia tsy hitany tokoa ary izay ho vadiana. Dia iza ny vadiana? Le alika. Izany ilay olombelona miseho, fa manam-pahaizana sy fahalalana kanefa mirefarefa latsaka ambanin'ny biby izay tokony ho feheziny ataony mitovy lanjaniny, izay tokony ho baikony ataony mitovy fahefanaminy. Resin'ny zava-boary isika indraindray, resin'ny biby isika rehefa miadaladala tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona moa ny olona? Pankalazan'Andriamanitra tompony fandresena ny olona, nataony ambany kely no Andriamanitra ny olona mba hifehy ny zava-boary. Ambany no Andriamanitra isika ary mametraka atsika fahatokisana ho antsika hitantana ny zava-boary, hifehy ny zava-boary Andriamanitra. Dia izao, rehefa tenenina ianao hoe olombelona ianao, fehezy tsara ny biby, fehezy tsara ny zava-boary, karakarao ny asa tanan'Andriamanitra. Ianao no nametrahany fitokisana ho mpiara-miasa aminy. Ilay Andriamanitra manana ny fahefana mampandresy anao hibaiko ny zava-boary rehetra. Mifehany ary dia izao, ny Salamo 5 dia tsy azo lalovana rehefa taom-baovao ny fiangonana, tsy maintsy tsaroantsika. Ny Salamo 5 dia mampitodika antsika amin'ilay tompony fahefana, tompony fiandrianana, tompony fandresena. Mamangy antsika Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Inona moa ny olona ny atsiarovana ho azy? Inona moa ny zanak'olombelona no amangina ho azy?
mamangy atsika olombelon'Andriamanitra mba ahatonga atsika ho tompona ndraikitra eo amin'ny zavaboary, avaoza ny fahalorantenanao hiara-iasa amin'Andriamanitra. Mahatsiaro atsika zanak'olombelon'Andriamanitra, inona moa ny olona ny atsiarovanao azy? Mahatsiaro atsika Andriamanitra ankalazao amin'ny mahatompo ny fahefana azy Andriamanitra. Ataovy ny safidinao fa Jesosy no mpanjaka atsika, apetrao amin'ny fiandrianana izy ary ankalazao. Dia eo amin'ny vavany ankizy madinika sy minono no nanao ny tompo fiderana. Ho amintsika izany teny izany, ahafahantsika manao safidy amin'izao vanim-potoana manolotra Krismasy zao, hankalazan'Andriamanitra ilay tompo ny fahefana ao amin'i Jesosy. Ho amintsika izany teny izany ahatsiarovantsika fa Andriamanitra tonga mamango tokoa i Jesosy Kristy, miantso atsika hiara-iasa aminy, avaoza ny fanorantenanao. Amen.